La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vavao. Manamarika ny fahatsaran'ny fiara-miasa amin'ny fanjakana rotontan'ny fitsidihan'ny lefitry ny Praiminitra Sinofo any Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra eo amin'ny sehatry ny fampianarana ho ny minisitra tompon'andraikitra. Manana tombony kokoa ny fahaizana mifehy fiteny hafa raha ny fampandrosoana no resahana. Nanomboka androany fivoriana ara-potoana araka ny voalazan'ny lalàna ho an'ny Conseil suprême de la magistrature. Raha mahakasika ny mpitsara manditina ny 200 nodiny hena mandritra izany ka mpitsara 8 amin'ireo no hiakatra kodisa. Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanamboaran-dalana ao Antsirabe. Lalana izay mirefy 3 km amin'ny lalam-pirenena fahafito no asiana fanamboarana ankehitriny. Tsy hisy intsony ny tarika maly eo, io nambaran'ny Bekoto amin'ny tarika maly. Rampitsolakandro no hiditra ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny vata mangatsiaka ny Dada ary ny fahafito ny volana Novambra kosa ny fandevenana azy any Betafo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, hosokafana ny toe-karenan'ny Chine, io nambaran'ny Filosino Xi Jinping nandritra ny foire momba ny fampidiran'entana toto-saina any Shanghai. Ny adetin'ireo avetrany. Ankafaliana indray tsy dia ny tokantranonao amin'ny ity alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao manamarika ny fahatsaran'ny fiara-miasan'ny fanjakana rotota ny fitsidihan'ny lefitry ny Praiminitra Sinofo amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra eo amin'ny sehatry ny fampianarana ho ny minisitra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Manana tombony kokoa ny fahaizana mifehy ny fiteny hafa raha ny fampandrosoana no resahana. Gaëtan Andriatsilavo. Tonga nanatrika ny fitsidihana nataon'ny lefitry ny Praiministra Sinoa izay tonga mitsidika eto Madagasikara amin'izao fotoana. Teto amin'ity sekoly tsy miankina ity ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika ary ny fampifanana arak'asa sy ny Masivo Sinoa monina sy miasa eto Madagasikara. Nosafidiana manokana ity sekoly ity no izy nosafidiana azon'ny kilasy Confucius voalohany eto Madagasikara. Izany hoe, ivitoeram-pampianarana sy fanabeazana mampiditra ny teny Sinoa taranja ianaran'ny ankizy. Mianatra teny Sinoa avokoa ny mpianatra manomboka amin'ny kilasy de 9e. Ny fahaizana miteny ny fiteniny hafa no ahafahana mampivoatra, manamarika ny fahatsaran'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana Sinoa, indrindra amin'ny lafin'ny fampianarana sy ny kolotsaina izay fitsidihana atao eto Madagasikara izao, hoy ny ministra. Ny fanjakana Sinoa izay isan'ny manampy ny ministera, indrindra amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa. Firenena Sinoa zany, fanjakana Sinoa dia isan'ny manampy ny ministera ny fanabeazam-pirenena, fampianarana teknika sy arak'asa amin'ny fanohanana, amin'ny fanofanana ara-teknika sy arak'asa. Nanome fitaovana be dia be ny ministera ny gouvernemanta Sinoa ary manampy amin'ny fanomezana bourse ny mpampianatra sy ny mpianatra miofana ny velany amin'ny fampiroboroboana ny fanofanana arak'asa. Izany rehetra izany manapirofo fa manga ny lanitra tsara ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta zany, izay antenentsika hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Araky ny vinana apetraky ny filoham-pirenena ihany koa, izay mametraka mandrakariva ny fifehezana ny teny beaza indrindrandrindra, fifehezana ny teny hafa mba ahafahantsika mivelatra ary roborobo ihany koa amin'ny fahafehezana ny teny vahiny. Mbola itony fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana Sinoa sy ny fanjakana malagasy eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana. Entanina araka izany ny tsirairay hianatra ny fitenin'ny hafa ahafahana mivoatra, ny fifehezana ny fitenin'ny hafa izay tsy midika ho fanaovana tsinotsinona ny tenin-drazana.
Ny tolakandro teo noraisin'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta teny amin'ny MAE anosy ny lefitry ny Praiministra Sono ny alohan'ny andraisan'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara azy sy ireo délégationna niaraka taminy teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izay mbola eny an-toerana miaraka amin'ny filoha amin'izao fotoana izao. Ampitaina amintsika atao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany any moa ny andindinina makasika izay. Nanamafy ny pahay lalàna fampifanaraka amin'ny lalàna velona tanteraka ny fihetsika nataon'ny filohan'ny Repoblika teny amin'ny fonjana Tanimora afarany teo iny fanampanazavana. Voalohany moa dia amin'ny ataontsika hoe mahafilohan'ny Repoblika azy dia manana an'izay fahefana izay izy hanome an'ilay hoe famontsoan-keloka na grâce présidentielle. Ny faharoa zany dia mahafilohan'ny Conseil supérieur de la magistrature filakevitra ambony mpitsara azy koa zany dia afaka mijery izy ny fandehanana raha-pitsarana ary afaka manome toromarika izy ny hanatsarana an'izany. Izany nefa moa dia raha tsika mahafantatra fa tsy maintsy ministeran'ny fitsarana ihany zany no anatanteraka an'izay baiko nomeny filoham-pirenena izay. 12 Desambra ho iaky eo ny ataontsika hoe fanaovana ny zay ezaka zay amin'ny voalohany aloha satria raha tsika mahafantatra fa misy an'ilay hoe vacances judiciaires manomboka amin'ny 12 ny volana Novambra, Desambra azafady ka hatramin'ny fa 15 ny volana Janoary. Aorianan'izay dia mbola hisy ezaka tsaratsara kokoa ary mafimafy kokoa atao zany manoloana ny raha-pitsarana iray manontolo mihitsy. Nanomboka androan'ny fivoriana ara-potoana araky ny voalazan'ny lalàna ho an'ny Conseil suprême de la magistrature. Raharaha mahakasika mpitsara mandidina ny 200 nodiniana mandritra izany ka mpitsara 8 ho amin'izy ireo no hiakatra kodisy Gaëtan Andriatsilavo. Raha ny voalazan'ny lalàna indray mandeha isaky ny 2 volana farafahakeliny no mivory ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara. Fivoriana natao andiniana ny mahakasika ny raha-pitsarana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Nisokatra androany io fivoriana araka ny voalazan'ny lalàna io ary andiniana ny raha mahakasika mpitsara manodidina ny 200. Fitambaran'ny raha tonga eto anatrehan'ny CSM hatramin'izao dia mahakasika mpitsara eo amin'ny 200 eo. Tafiditra amin'izany ny fampiakarana grady, tafiditra ao anatin'izany ny titularisation, ny famindran-toerana, ny fampiakarana eo anivon'ny fihezana sy ny sisa. Misy 9 no mpitsara izay hiakatra conseil de discipline. Ny conseil de discipline moa dia efa misy paika maromaro na procédure izay vao tonga amin'izany hoe fampiakarana conseil de discipline izany. Ary ny CSM dia mandray ny fanapahan-kevitra voalazan'ny lalàna izay mifanaraka amin'ny tsy fetezana raha toa ka misy zany ataon'ny mpitsara. Mizara roa amin'ny ankapobeny ny anjara andraikitry ny CSM manana ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara. Izy no rafitra tokana mandinika ny raha mahakasika ny mpitsara ary mandinika ihany koa ny mahakasika ny fihetsika na ny fitsipim-pifehezana ao amin'ny mpitsara. Raha misy ny tranga tsy mety mifanohitra amin'ny lalàna azo ny tsirairay atao ny mitory ny mpitsara. Tsy misy ambony lalàna raha ny fanazavana. Angamba ny mety hoe ny zavatra tsy ampy dia ny fampahafantarana ny olona ny lalàna izay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Azo atao dia azo atao ny mitory mpitsara fa ohatra ny fitoriana rehetrarehetra, aoka kosa mba zavatra mitombona, zavatra tena nisy ary indrindra misy profo no entina mitory satria indraindray nge mety misy le zavatra fa saingy tsy ampy ny profo dia isika vahoaka ihany no miteny rehefa avy eo hoe tsy ampy indray le profo kanefa le profo tena tsy ampy. Isika tsy afaka manameloka raha tsy feno ny fepetra ahafahana manameloka dia mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ihany izay tsy misy ambony lalàna ny mpitsara mba zavatra mitombona sy azo porofona no entina manameloka azy raha ohatra ka misy izany. Raha ny lalàna hatrany miainga amin'ny fampitandremana hatramin'ny fandroana tsy ho mpitsara intsony ny sazy ho an'ireo mpitsara miakatra conseil de discipline miankina amin'ny adisona natao.
Hiditra amin'ny fandrafetana ny lahadinika vaovao ireo solombavambahoaka rahampitso eny Tsimbazaza. Osany andrasana amin'izany ny andaniana sy andiniana ny teti-bola mpanjakana 24 izay tonga teny Tsimbazaza ny farany volana teo araky ny voalazan'ny lalàna. Hatramin'ny ora ny alalan'ny mpanao gazety teny amin'ny anteny Merandola Anosy kosa indray io hariva io dia tsy mbola nivoaka ny lahadinika. Nalozatsika ny vaovao kosa indray tanjona ny azahoan'ny vahoaka malagasy rano fisotro madio iray manontolo. Mandeha ny asa fanatanterahana izany ankehitriny. Amin'ity androany ity nitsidika ireo foto-drafitrasa mahakasika izany ny ministry ny angovo ny rano sy ny ankorana mpisolo toerana. Michela Ranarjo. Eto Amoronakona, toerana iray nametrahana foto-drafitrasa fa ny mponina misitraka rano fisotro madio. Lesoka maromaro anefa no hita amin'ny fanatanterahana ny asa, entitra ny ministra ary nilaza fa tsy maintsy manarina ny orinasa nahazo ny tolo-bidy. Dia misy asa natao zao aloha zaho zany mahita anazy satria vao mandray ity toerana ity dia nisy appel d'offre zany dia misy asa nataonareo zany dia misy délai tsy maintsy respectena. Azonao? Dia nareo zany raha ohatra entreprise raha olona nitatana orinasa koa taloha tokony hoe organiser tsara zany nareo mba ahafahana nanao an'ilay asa ampilaminana satria hitanao zavatra tuyau conduite-na tuyau hitondra rano an'ny vahoaka. Voalohany indrindra aloha zavatra tokony manara-penitra zany satria zavatra saripady be ny resaka rano. Misy norme tokony narana zany izy io. Zaho raha tsy spécialiste fa raha zotra hoe zavatra ohatran'izao filmon hitanao zao zavatra zao mba eritreretina nge raha ohatra ohatran'izao zany ny zavatra any ambanin'ny tany any. Raha tsy hitanay zany satria tsika ve dia andeha hanala ny zavatra rehetrarehetra makaiza moa le tuyau dia raha ohatra manao sondage ka mahita zavatra ohatran'io zany dia ahoana. Raha ny fantatra efa tonga ny Ambohimahitsy ny rano saingy misy ny désinfection an'ilay Sinobendrano ao Mahatazana. Isy arak'izany ny fanarenana atao. Etsy-Ankilany vita androany ihany koa ny forage miisa 5 izay manana fahafahana mahazo rano 100 metatra toratelo isan'ora. Forage izay amatsy ny faritra avaratra Antananarivo. Ny 14 Desambra izao no vita tanteraka ny asa. Nitsidika ireo foto-drafitrasa ireo ny ministry ny angovo ny rano sy ny akoranafo mpisolo toerana. Niaraka taminy ihany koa ireo délégation avy amin'ny Jirama. Araky ny hita tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mizotra araky ny tokony ho izy ny fanamboaran-dalana ao Antsirabe. Lalana izay mirefy 3 kilometatra ao amin'ny lalam-pirenena fafito no asiana fanamboarana ankehitriny. Golo TV Antsirabe. Natomboka ny farany herinandro lasa teo ny fanamboaran-dalana mirefy 3 kilometatra ao anatin'ny lalam-pirenena fafito miditra ny tanàna Antsirabe. Tsy niandry ela intsony ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vavety sy ny fanajariana an-tany fa avy hatrany dia natomboka ny asa taoriana fandalovan'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina teto an-toerana. Mahery ny 700 tapitrisa ariary ny vola anamboarana ity lalana ity izay famatsim-bola avy amin'ny kitapo-bola amin'ny ministera Piahy. Ity lalana ity izay tena mampiaiky ny vahoaka Antsirabe mihitsy ny fahasimbany satria dia efa tena ratsy ary tsy nisy fikojakojana nandritra ny fotoana maro. Izy ity moa zany dia fanamboarana an'ireo ampahan-dalana rehetra simba eo amin'ny mpidirana na vato fotsy mandra-pahatonga ny Jirama Antsirabe izay mirefy manodidina ny 3 kilometatra eo. Ny ampahanasa via atao amin'izao fotoana izao dia ny fanadiovana an'ireo lalan-drano ary efa manomboka manao dekesement tsikelikely ny arabe koa izahay. Ny fizotron'ny fanamboaran-dalana zany dia manao ny dekesement ny couche de base sika ary mampiditra couche de base vaovao eo izay voarakofana tara. Mandritra ny roa volana no anatanterahana ny asa ary tsikatra tao anatin'izao asa fanamboarana izao fa anisan'ny tena manimba ity lalana ity ny fahatsetsena ny lakan-drano ka izany indrindra no hitondrany tompon'andraikitra fanentanana ho an'ny vahoaka Antsirabe. Amin'izany no hitondrana fanentanana ny mponina mba hikojakoja sy tsy hanary fako amin'ny ireny lalan-drano ireny satria iarahantsika mahita amin'izao fa ny rano miangona eny amin'ny arabe izay tsy misy ivoahany intsony ny antony nahatonga izao fahavoazan'ny arabe antsika eto Vatofotsy izao. Tsy hitsahatra hatreto ny asa hoy ny tompon'andraikitra fa ho tohizana hatrany ny fanamboaran-dalana eto amin'ity tanàna Antsirabe ity. Ny tatitra momba ny fipetraka ny fampandrosoana aty Afrika no nanokafana ny komisiona ny vondrona afrikana ny fionambe fa 12 ny sehatra tsy miankina aty Afrika nivotra nandritra izany fa manimba ny toe-karena ny kolikoly aty Afrika. Yves Richard.
Nampikororosofahana ny lafin'ny fampandrosoana ho andreo firenena Afrikanina maro ny fanjakany lafin'ny kolikoly hatreto. Io rafihezana ny votoatin'ny tatitra nanokafany Komision'ny Vondrona Afrikanina. Ny feonambe faraka 12 sehatra tsy miankina ty Afrika, izay ho tanterahany eto Madagasikara hatramin'ny 9 Novambra ho avy zao. Mifampiankina tanteraka ny tanjaka toe-karenan'ny firenena afrikanina iray sy ny toerany eo amin'ny ady amin'ny kolikoly. Tsy mahagaga izany ary misongadina mazava rehefa mijery ny fikarohana anatin'ity tatitra manokana ity. Tsy eo anivon'ny fitantanan-draharaha mpanjakana ihany ny kolikoly, fa eo amin'ny sehatra sy miankina ihany koa. Ary isan'ny teboka voaresaka manokana amin'ity tatitra ity, ny fifamezivezen'ny loharanom-bola tsy ara-dalàna. Manodidina ny 50 lavitrisa dolara amerikanina isan-taona no very aty Afrika vokatry flux financier illicite io. Ary ho hitanareo anatin'ity tatitra ity ihany koa hoe ohatrinona ny faty antoka Madagasikara vokatr'izay nanomboka ny taona 4 hatramin'ny 13 De 2004 à 2013. Mitaky famatsim-bola goavana arak'izany fampandrosoana ho andreo firenena 550 mpikambana anatin'ny vondrona Afrikanina. Raha toka mandidina ny 30 hatramin'ny 70 lavitrisa dolara isan-taona ohatra no ilaina amin'ny fananganana foto-drafitrasa. Ny enan-kilan'ny fanampiana samihafa toy ny aide au développement izay nidina ho 720 lavitrisa dolara. Io no antony nanamafisan'ny Komisiona ny Vondrona Afrikanina androany, fa kion-dalana narenana ny sehatra ny kolikoly aty Afrika amin'izao fotoana, ahafahana manainga ny tena fampandrosoana. Totosa tamin'ity androany ity ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny Université ASEM sy ny BGFI Bank teny manakambahiny. Ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fampianarana sy fanohanana ireo mpianatra ny tanjona amin'ny izany raha ny fanazavana azo Iona Saina. No tanterahana tetsy amin'ny Université ASEM manakambahiny tamin'ity androany ity ny fifanaovan-tsony fifanarahan'ny-piara-miasa eo amin'ny BGFI Bank sy ny Université ASEM tamin'ny alalan'ny rektorany Université ASEM sy ny tale général lefitry ny BGFI Bank. Antony izao fiara-miasa eo amin'ireo tota izao ny fitoviam-pijery raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fahavonona ny BGFI Bank andefa mpampiofana ho an'ireo mpianatra andaniny ary ny fanomezana olona vaovolavola mahafehy ny sehatry ny asa avy amin'ny Université ASEM ankilany. Be dia be no tombotsoa azo amin'izay satria eo zany mety ho famonam-pindry zareo mihitsy ny lafiny fampianarana sy fanofanana satria isy ataontsika rafitra eto amin'ny université manomboka ny toam-pianarana manaraka io izay ampidirana andraisana solotenan'ny orinasa samihafa zany eo anatin'ny banka zareo reto moa zany dia efa anatiny dia io le sehatra io zany na io le rafitra io dia hiara-miasa ny zareo tompon'andraikitry ny fampianarana chef de mention efa misy mety isy ihany koa solotenana sehatra izay mbola tsy sahantsika eto fanomezana fanokafana compte ho an'ny mpianatra dia misy tombotsoa manokana amin'izany fanokafana compte ho an'ny mpiasa rehetra ihany koa sy ny tompon'andraikitra rehetra na ny université zany mety mila an'izany rehefa misy filana vola manokana zay koa zay le mahabanky azy zay. Ankoatra izay toanan'ny banky ihany koa ireo tanora mianatra eto amin'ny Université ASEM manana tetikasa amin'ny fanatanterahana izany. Ny fanampian'ny tanora amin'ny famorona na asa ho an'ny tenany fa tsy hoe hiasa fotsiny any amin'ny orinasa na any amin'ny banky ary tsy misy afa-tsy ny banky no azona izay fanampiana ny tanora zay. Tezaina koa zany ho antsika tompon'andraikitra amin'ny fampianarana hoe tezaina izy ireo amolavola no avy raha vao miditra ato izy zany dia efa tokony ho an-tsainy hoe inona no ataony rehefa mivoaka ato dia mandritra ny 3 taona na 5 taona petrahany ato dia volavolainy le tetikasa amin'izay masaka tsara le izy dia eny tenatenany eny izy azy fa afaka manantona ny banky hoe ahoana no azony manampy an'le mpianatsika. Isitraka ny tombontsoa mivantana amin'izao fiara-miasa eo amin'ny BGFI Bank sy ny Université ASEM izao ireo mpianatra eo anivon'ity sekoly ambony ity izay eny manakambahiny. Lafim-baovao hafa kosa indray ho toto-tsaina ny fa-17 ny volana novambra ho avy izao ny andeha fa 18 amin'ny marathon de Tana. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny Fédération Malagasy ny atletisme ny VIMA ary ny star amin'ny alalan'ny vokatra Au Vive Michela Renardo.
miditra amin'ny andiany fahasimbefolo ny marathon de Tana ny alahady 17 novambra izao no anatanterahana izany. Azakazaka 42,195 km io zany azakazaka lafitretraka indrindra raha resaka atletisme no atao atletisme pura azakazaka eo ambony goudron. Akoatrin'io dia misy ny atao hoe foulée écolo 10 km koa no misy. Ary farany marathon ça j'ai eo amin'ny stade na Larbine anaovana azy 3 tours de stade. Niovany parcours tamin'ity taona ity no miantony koa dia hoe ampazoto kokoa ny mpiazakazaka satria parcours tsy misy fiakarana loatra no safidiana. Tahaka izao kosa ny lalana hodiavana mandritra izay. Eo amin'ny Vima izy dia mandalo rond point eo amin'ny Macro dia mivily miankavia mandalo any amin'ny andeha La City dia mihodina ny marathon io tantaraiko izao dia ry amin'ny rond point tsara saotra manaraka ny laram-baovao ohatra ny any Ivato io ary amin'ny PK6 izy mihodina dia velona hoe mandalo amin'ny rond point dia mandalo amin'ny Sanifera dia mivoaka aty amin'ny Ambohimanara aty amin'ny valavana Ambohimanara dia mandalo aty ambadiky Star aty dia mandalo ety mandalo Kasomanga dia mivoaka ery amin'ny any Fraise dia mihodina mandalo amin'ny rond point zay mivokola anankiray zay mivokola anankiray eo amin'ny 20 km ratsaka kely eo zany marimarina 19 km 850 dia mihodina manao deuxième tour ny atleta manaraka an'izay itinéraire teo zay any dia ny deuxième tour izy zany hoe troisième passage eo amin'ny rond point miditra ary amin'ny rond point La City izy miakatra makany amin'ny stade ao anaty stade izy miditra dia manao un tour de piste dia arrivé eo amin'ny devant. Vokatry ny fiarah-miasa eo amin'ny Fédération Malgache d'Athlétisme sy ny Vima ny fanatanterahana ity hetsika ity. Vima dia araky ny efa fanaony isa-taona dia izy zany no promoteur voalohany indrindra ny marathon izay en collaboration amin'ny Fédération Malagasy d'Athlétisme. Izy zany no anisan'ny hoe organisateur principal fa saingy hoe tamin'ity taona ity dia napetrany amin'ny FMA surtout ny partie technique ny organisation dia ny course rehetra zany akoatry ny marathon zany dia miainga eo amin'ny siège ny Vima zany hoe eo amin'ny Explorer Business Park Ankorondrano na fantatry ny Besinaro amin'ny hoe village des Jeux. Raha tsy ahivana nanomboka ny taona 2024 ny OVIV izay vokatra sy tara no mpiara-miasa akaiky amin'ny Fédération Malgache d'Athlétisme. Ho amin'ity andiany fahasimbefolo ity dia mbola eo hatrany ny OVIV. Izy poando maro arak'izany eny an-toerana. Eny amin'ny stade Alarbi kosa ny fisoratana anarana ho an'ny marathon. Tsy sintsony nitarika maly eo, io no nambaran'ny Bekoto omaly. Rampitso tolakandro no hiditra ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny vata mangatsiaka ny dada ary ny fafito ny volana novambra ho avy izao kosa ny fandevenana azy ao Betafo. Kolo TV Antsirabe. Natsiaro banga tanteraka ny tontolon'ny mozika malagasy ny laozan'ny Dada Rabel izay ao anatin'ny tarika maly eo. Dada ny tena nahafantarany maro azy ary Rakotobe Andriana Bela no tena anarany. Teraka ny 20 Jona 2017 teto Antsirabe. Niofa naompo tsabo ary safidy ho lasa mpitsabo bandidy rehefa avy nanaraka fiofanana tany ivelany. Efa niasa tamin'ny hôpitaly teto Antsirabe ihany koa ny tenany, tao amin'ny sapana neurochirurgie sy tao amin'ny HGRA teny Anosy. Raha tsy ahivina ny tantara dia anisan'ny mpamorona ity tarika maleo ity ny tenany, niaraka tamin'ny dama izay ao anatin'ny tarika. Pralahy izy Nono Andriambelona izay efa nodimandra ny taona 2014 atsy voaela akory izay no nandao antsika ihany koa ifafa. Marobe ny hira noforonina na ho an-tarika mahaleo na ho an-tarika Dada Rabel. Dada teo anivon-tarika ny anisan'ny enjana fototra ny jirony malo mihitsy izy dama ny tena namorona ny tarika io. Dada zany nisan'ny fototra lehibe goavana indrindra jirony malo na malo zany amin'ny mampamokirana azy ary atao hoe ny Antsasamanila nalatsaka kely ny hiranay avy any amin'ny daholo. Mahay manoratra be mihitsy izy ary tena mahay gitara be mihitsy izy no nampianatra gitara na ohatra. Zany hoe sady malalaka izy zany dadasika be mihitsy le tontolo kanto ny dada, gitara ny zavatra soratany no entitra koa nefa izy amin'ny resaka teknika. Manoloana izao fahalasany Dada izao dia nanao fanambarana ihany koa ny tarika
mba hisiany fifampiresahana alohan'ny anaovana hetsika na famorina olona amin'ny anaran'ny tarika maleo. Raha hitako amin'ny Facebook maleo anay zany a dia misy fanazavana ny hoe tsy aza manao zavatra tsy mihera fa misy ohatra ny torapo zay manko torapo anankizy paka dia hoe andao torakitara ny Antananarivo any Ambohijatovo eran'ny arabe fa tia maleo izy. Dia zay aloha zany ry maleo zany a tsy mankatòa an'izany zavatra tsy nierana tamin'ny fianakaviany zany na tsy terana taminay. Tarika aloha zany dia mazava loatra efa tsisy tsony tsisa na le sitsa velona eo ara na za manokana amin'ny anarako manokana na za ohatra ny afafamiko ny ohatran'ny hoe sanatria hoe mamofo tamatra hoe ataovy liranareo taloha ohatrany tsy mety amin'ny fokotrony zany andraso aloha akaina kely fa malahelo anatena fotsiny hoe mbola anoy zany zay indrindra fa anareo tanora tazomy foana le fanajana le teny gasy le fakatiavana sy le firesakina zay na maleo maleo. Raha ny fandaharam-potoana azo avy eo anivon'ny fianakaviany ny nofony dia hoentina hiala ao an-tranony lo 712p 25 andohatany an-tany vao Antsirabe ny alarobia fa 9 novambra 2024 amin'ny 7 ora maraina. Iazony ray vohitra ary hanomezam-boninahitra azy ao amin'ny Palais des Sports. Atao veloma farany ao amin'ny FJKM katedraly Analakely alohany ametrahana azy any amin'ny fasandrazany ao Mandrosoa Betafo. Izahay eto amin'ny Kolo TV FM dia mirary fiononana feno ho amin'ny fianakaviana sy ny tarika mahaleo. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra izay nanomboka androany fampelezan-kevitra ben'ny tanàna manerana i Madagasikara. Eo ihany koa ny asa miavaka androany teny mpivarotra vahona eny Anosy. Rehefa avy eo ary. Le kiosque avec Telma, la presse internationale vous est offerte en illimité sur votre smartphone, tablette ou PC. Souscrivez à une offre First, une net One ou à la fibre optique et recevez immédiatement votre code d'accès. Tapez le dièse 111 étoile 1 dièse au rendez-vous en Telma Shop. Bonne lecture avec le kiosque Telma. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement des stocks de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager.
Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Andro voalohany fampelezan-kevitra nampafantatra ny programan'asany androany ny kandida laharana fahaefatra amin'ny fifitenana ben'ny tanàna Naina Andrisitoaina. Isan'ny nasongadiny amin'izany ny fanarenana amin'ny akapobean'ny tanàna Antananarivo. Michela Ranardzo. 10 novambra 2024 andro voalohany ho amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Madagasikara ho an'ny kandida laharana fahaefatra Naina Andrisitoaina tetsy Mahamasina no nanokafany izany. Isan'ny songadina nandritry ny fandraisam-pitenena ny fampahafantarana ny programan'asany izay mifototra amin'ny fahamaliana ny fangatahany mponina notsipiany manokana ny mikasika ny fako, ny fandriampahalemana sy ny mpivarotra. Atombotsika amin'ny tena zava-dehibe. Isika tsirairay dia samy tompona andraikitra amin'ny fahadiovana amin'ny tanàna. Ho fanatsarana amin'ny fitantanana dia tompona andraikitra ny samy ny commune. Avozona ny rafitra ny RF2 ho tena sampandrala manokana commune. Izany no mendrika voalohany ny mampifaveny ny fokotany sy ny commune. Anampy ny RF2 ny commune, ampitombo ny isan'ny mpiasa, ary andray an-tanana ny ampahany karaman'izy ireo. Mila ampitomboina ny dabapako, ary asiana isaky ny lalankely mba ahafahana mitatitra ireo fako any anatin'ny dabapako lehibe. Fa mila omena lanja ireo fako ireo. Asiana fiara-miasa amin'ny commune ho fanodinana herinaratra avy amin'ny fako. Ao koa ireo tsena. Atao lohaharana ny tsena Analakely. Ny mpivarotra no tena antoky ny toe-karena eto Antananarivo. Tsy azo atao kilabao. Tsy afaka manala ireo mpivarotra ny andalana sika raha tsy misy ny tsena mandray azy. Mafisy ny kandida laharana fahaefatra Naina Andrisitoaina fa ho harenina ny tanàna Antananarivo ho jerena manokana amin'izany ny lafiny fampianarana sy ny fahadiovana. Eo ny lafiny fampianarana. Nandritry ny iray volana tsy nahita EPP mendrika ny zanantsika. Na iray azy. Ny EPP rehetra, ny EPP 2.70 dia mila vozona. Ary omena fitaovana vaovao. Angataka fiara-miasa tsika ary efa nampanan-tena amin'ny fanjakana ny commune amin'ny fanatanterahana izany. Tena zava-dehibe dia mila misakafo farafahakeliny indray isan'andro ny ankizy. Misy zaza 5 alina eny amin'ny EPP 2.70. Efa namaly ireo sehatra tsy miafina, ary vonona ny fanampy amin'ny fanatsiana rabola ireo kantiny scolaire. Fantatrareo rehefa zato ihany ny isan'ny WC publika manerana Antananarivo. Nefa raha ny filanimponina dia tokony 700 mahamenatra izany. Iza moa no afaka hiteny hoe aza manao maloto any amin'ny tatatra efa tsy misy ny WC. Mila manorina WC publika maro isika. 500 isan-taona mitanjona ary atao maimaimpony izany. Amin'ny ankapobeny tsy misy adino raha nambarany ny sehatra rehetra ao anatin'izay fanarenana ny tanàna Antananarivo izay. Na mafisiny ihany koa fa isy ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola ny commune. Miantso anao androany hifidy ny laharana fahaefatra. Miantso anao hifidy ny lisitra ny mpanolontsaina munisipaly izay mitondra ny laharana faharoa. Miantso anao androany
ifedy mivelonano ny arivo, ifanometana, hiara entana, anatanteraka izany programan'asa izany. Antananarivo iombona, Antananarivo tanànatsika. Ankoatra ny fampandrosoana sy fanatsarana ny tanàna, isan'ny atao laharam-pahamehana ny famoronana asa ho an'ny tanora ho ny kandida laharana afatelo ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Anteroka. Ka eto Andriatsilava. Tetikasa fampandrosoana Anteroka dia tsy afaka misaraka amin'ny vina telo amby folo izay efa nirahana amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Eny fa na dia kandida mahaleo tena aran'izay dia fanometanana amin'ny fitondram-panjakana indrindra ny filoha hoentina ampandrosana Madagasikara ray manontolo. Izay mihitsy ny antony hijoroanay eto satria isany no mitety amin'ny Madagasikara mihitsy ary nanana expérience amin'ny fomba rehetrarehetra ifandraisana amin'olo. Dia tsapanay ary tena resy lahatra izay fianasany filoha ary miendrika ny Anteroka ny anana tanora ohatranazy zao tantanany tanàna. Araka izany, tapa-kevitra ny kandida Lalaina Vatosoa fa ampandroso ny Anteroka amin'ny lafiny rehetra. Isany atao laharam-pahamehana, ankoatra ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny tanàna Anteroka, ny famoronana asa ho an'ny tanora, hoy ny kandida laharana fahatelo, Lalaina Vatosoa. Famoronana asa be dia be ary miseho amin'ny lafiny maro izy io. Tsy teny fotsiny ankoatra ny talenta nomena Andriamanitra amin'ny resaka fitsanjana ny arena tibony tany. Satria dia tena mahavelona izy io ary toy fampizarana amin'ny tanora Anteroka ilay tsy manana asa rehetra. Ary zaka ny sahambabem-bahoaka ny manao an'izany atelier fandonana Vatosoa. Miisa 7 ny fokontany ao amin'ny commune Anteroka. Samy omena ny anjaran'ny fampandrosoana avokoa ireo hoy ny kandida izay nanentana ny mponina hifidy ny laharana fahatelo ny 17 ny volana Novambra ho avy izao. Andao hibanjina ifanometanana ho fampandrosoana Anteroka isika. Everiko mantsy fa maro amintsika no hisitraka tombotsoa amin'ireo programa n'asa tolotra. Koa fidio ny tenako Lalaina Vatosoa numéro 3 Lela velona Anteroka tompoklasy tompokavy. Tsahana amin'ny tontolon'ny fifidianana isika taorina ny fampahafantarana sy ny fitsipy taloha folo ifehezana ny fampelezan-kevitra no tsindrin'ny seny manokana ny fomba fitondrana ny fitoriana mandidina ny raharaha-pifidianana eny anivon'ny fitsarana tamin'ity androany ity. Yves Richard. Azo raisina fa tsy mitombina. Io manzana ny didim-pitsarana mivoaka manoloana ny fitoriana mandidina ny tsy fanarahan-dalàna momba ny raharaha-pifidianana dray. Ankoatra ny fampahafantarana ny fitsipy-dalao folo ifehezana ny fampelezan-kevitra omaly. Nasiany voameram-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana tsindrim-peo manokana, ny fomba fitondrana ny fitoriana mandidina ny raharaha-pifidianana anivon'ny fitsarana. Ampanandanja kokoa an'ilay fitoriana dia ny filoha mpitarika ny antoko na ny tompon'andraikitra ambony ao an'ilay antoko no anao an'ilay fitoriana dia tsy tafiditra ao anatin'ilay manana qualité itory zany reny olona reny. Ny olona zay miaro ny tombotsoan'ny kandida ka ny fidy tao amin'ilay birao fandatsaham-bato zay anaovan'ny fitoriana zany reny ihany koa zany dia afaka mitondra ny raharaha makany amin'ny fitsarana. Ny mpanaramaso teratany mahazo fakatoavana dia afaka mitondra ihany koa zany ny raharaha makeny amin'ny fitsarana dia ny CNI moa zany ny voameram-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana toy ny voalaza teo aloha dia anisan'ireo le mitondra ny raharaha makeny amin'ny fitsarana ihany koa raha ohatra ka mahatsikaritra zay lay trangan-javatra na tsy fanarahan-dalàna amin'ny raharaha-pifidianana zay. Ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana sy ny fitsarana ambaratonga voalohany no ahafahana mametraka ny fitoriana mandidina ny raharaha-pifidianana.
manaraka ny voameram-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana sy ny ratsamangaikany. Raha tokany ampitso latsabato hatramin'ny famoahana ny vokatra vonjemaika no ahafahana mametraka ny fitoriana momba ny fampielezan-kevitra sy ny tsy fanarahan-dalàna mandritra ny androm-pifidianana. Ny ampitso ny famoahana ny vokatra vonjemaika hatramin'ny ray andro mialohan'ny famoahana ny vokatra ofisialy no azo tanterahana ny fitoriana momba ny vokam-pifidianana. Mandray fanazarantena an-dranomasina iraisam-pirenena Cutlass Express 7/24 izay nanomboka ny efatra ny volana teo ary ifarany 15 ny volana novambra izao i Madagasikara. Maro ny tombotsoa azo amin'izany raha ny fanazavana azo ivrisaratra. Zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny fandraisan'ity fanazarantena an-dranomasina Cutlass Express andihany faharoa ho an'ny taona 2022 ity. Ankoatra ny tombony ho azo amin'ny fahaiza-manao sy ny fifanakalozana trakefa manodidina ny fitandrona ny fari-dranomasina. Malohana ny fitombony jolatsambо mitrandraka tsaradrary ny arenan-dranomasina, indrindra ao anatin'ny fampiroboroboana ny toe-karena manga na ny économie bleue. Maro ny tombony ho azo amin'ity fanazaranteny ity. Misy sambo farafahakeliny telo na efatra eo miaraka amin'ny miaramila maromaro mianatra n'izany atao hoe ino izy ity contrôle na fizahana sambo eny ambony ranomasina zany raha sanatria misy ahahina satria misy fahaiza-manao koa amin'izany. Ao ihany koa ny fijerenan'ny fivezivezen'ny sambo ny fandrindrana an'izany miaraka amin'ny centre de fusion des informations maritimes izany rehetrarehetra zany no tafiditra amin'ny fanazarantena lehibe izay atombokitsika androany io. Nanomboka ny fahaefatra ny volana lasa teo ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanazarantena an-dranomasina izay ifarana ny 15 novambra ho avy izao. Tafiditra anatin'ny fanazarantena fanao indroa isan'ny taona iarahana amin'ny tafika Amerikanina amin'ny alalan'ny US Africom ka firenena maro aty amin'ny faritra Afrika Atsinanana no sitraka izany, izay ahitana ny Djibouti, Somalie, Kenya, Seychelles, Tanzanie, Comores, Maurice, Afrika Atsimo sy Madagasikara. Tontolon'ny fahasalamana isa-taona ny fanjakana Amerikanina amin'ny alalan'ny USAID sy ireo mpiara-miombonantoka aminy ary miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara dia mikarakara hetsika fiarovana ny vahoaka malagasy amin'ny tazomoka Rarson Andry. Amin'ity taona ity dia isy ny fandrarahana odimoka ny trano fonenana miisa 7.3 hetsy any amin'ny distrika 5 anjadian'ny tazomoka eto amin'ny firenena toy Iosy, Sakara, Betioky, Ampani ary Toliary 2. Ahafahana miaro olona maherin'ny 2.3 tapitrisa amin'ny tazomoka izany hetsika izany. Paikady mahomby adiana amin'ny tazomoka ny fandrarahana odimoka ny atitrano ary rehefa ampiarahana amin'ny zavatra hafa izany toy ny fampiasana lay misy odimoka. Ny fisorohana ny tazomoka eo amin'ny vehivavy mitondra voka sy ny fandraisana fepetra haingana dia ho mora kokoa ny fanafoanana ny tazomoka. Ny fanjakana Amerikanina no mamatsy vola ny hetsika amin'ny alalan'ny tetikasan'ny filoha iadiana amin'ny tazomoka PMI ary ny tetikasa PMI Vector Link no manantanteraka ny asa miaraka amin'ny fandaranasa nasionaly miady amin'ny tazomoka PNLP. Ao anatin'izany ny fizarana lay misy odimoka, ny fandrarana odimoka ny atitrano, ny fiarovana ny vehivavy mitondra voka amin'ny tazomoka ary ny fisaboana ny marary. Mpivarotra vahoana eny Anosy izay indray no asa miavaka entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity androany ity. Ny antsipiriny izay entin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Ireny fotsy lalaina no mipetraka, mivarotra vahoana ety Anosy no asany. Asa hafa no nataon'ny lalaina teo aloha. Taty aoriana, tapa-kevitra nisy olony vadiny ka ikirakira vahoana izy, ka ny vadiny no maka izany any Andramasina. Vahoana 10 eo no ampiasain'izy ireo isan'andro. Misy karazany roa ny vahoana amidin'ny lalaina, ao ny vahoana raviny, ao ihany koa ireo vahoana voahodina ao anaty tavoahangy. Arana manao ale izy. Azo mivadika any na mpianatra nananao an'ity fa zany asa foana taloha dia zany asatsona dia asa manao an'ity. Izy nanao an'ity moa zany asa. Dia zanako vady hoe izao samy manao an'io sa hoe madama? Dia izy izao lasa maka entana moa izao vady. Arakaraka izay fanaminana eo aty zany. Karazan'olona maro no manjifa ny vahoana eto amin'ny lalaina. Azo ampiasaina amin'ny karazan-javatra maro ny vahoana.
mahavelona ary mahavita ny filana andavanandro ny fivarotana izany. Vitsy ny vahoana rehefa mainandro tahaka izao hoy lalaina ka miena ny entana alain'izy ireo. Tsy sarotra nefa mahavelona ny fivarotana vahoana hoy hatrany lalaina. Samy mandeha daholo izao. Indraindray ohatra tia ny tena mandeha. Mahavita firy isan'andro izao nareo? Manao indraindray. Indraindray vita valo-roapolo izay, indraindray lany, indraindray misy aminy. Indraindray tsy ampy, arakaraka. Arakaraka fandehanana. Misy fotoana mampandeha ilay izy, misy fotoana tsy mampandeha ilay izy. Tiany olona efa be da be manao an'io dia arakaraka. Io zany arakaraka ny fitazomana ny kilianao ihany koa tsara. Arakaraka ny anaovana zavatra tsara ihany zany no mahatonga miasa hoe mandeha izy tsy mandeha. Mahavelona avokoa ny asa rehetra raha atao am-pitiavana sy fifaliana. Ahafahana mamelona ny vady aman-janaka, manomana ny hoavin'ireo ary manangana fototrafitrasa. Manana tombony ny miasa tena hoy izy ireo raha mahafeno fandaharam-potoana ahafahana miasa sy mikarakara ny ao an-tokantrano. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany aho nanaraka izany. Soa fa tsara ataony tamiko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Luxor, le plaisir du confort. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.